taonty mierina asy zay mba hoetiny aiko boliverina tovy tamy taona lasa izavatareketiny fanfanantenana efa mena mitsitopy fa tsy misy fantsarana zay mety fiovana efa zary nofitofy reo voana vavy naona maro lasa voany zanaka manjavy mbola tsy vokatra ia efa taona firyfiry namtenay nitondra so ahitra tsy nonaniry itany maina avo tombony faramandiby nitanykoa miatery nitaona faly mifandimby moto marenina minia tsy mijery manay anfany sisy ova io maly tsova volo fatony fanakeny androva tsisy nanombihnana efa zary mahita olo raha ho fihinano hitranga asagna matsoatsy rotoko be molanga isika tsy olano fatsy raha ho fihinano hitranga raha ho fihinano hitranga asagna matsoatsy rotoko be molanga isika tsy olano fatsy Tanga asanga matsuatsi no tongo be mulanga isika simulanpas raufina roitanga asanga matsuatsi no tongo be mulanga isika simulanpas. Eny ary tombotsika dia anomboka fanimeravantsika rehetra amin'izao arivarivan'ny alakamisy zao ary miarahaba antsika rehetra samby velon'aina daoly arahaba ho an'ireo izay manana ny veritseran'androany maromaro nareo indrindra ny olona fantatro arahaba ihany koa ho an'ireo izay nanana ny veritsera nitovy tamiko tamin'ny volana septambra iny ary arahaba ho an'ny vahoaka malagasy iray manontolo na ny Madagasikara sy ny maneran-tany fantako fa ny tena mpanaraka n'ity fandarana ity dia ireo malagasy aty ivelany ka dia manolotra arahaba manokana ho azy ireo aty ivelany teneniko izany misy hatrany Aostralia, misy any malagasy mipetraka any Bali, any Indonésia zany misy mipetraka any Malaisie ao ary ny hoe Vietnam mihitsy dia faly miarahaba azy ireny misy mipetraka any Troyes, Nantes,
Toulouse, afaka mandeha eo ianareo de hitanareo tsara hoe zahay misy any New York, misy Canada ohatran'izany, zay rehetra. Fa tsy manakana ihany koa zany ny malagasy any toerana zay manana ino izy teo, manana gigabyte zany na méga na tsy haiko filazako, na crédit tamin'ny andronay, ahafahana mihaino ny fandaharana, mbola tsara Alpha. Ka dia mirary ny fahasalamana ho antsika rehetra. Androany tsika dia hiresaka momba ny hoe faly miarabanao Serge Jafeta. Arabaina ianao rahalahy fa de ialana tsiny ny fisehon'ny raharaha rehetrarehetra tamin'le aniny mampamangy ao rehefa misy zavatra ohatran'ireny de aleo miala tsiny, tsy mahamenatra zany le olona koa akama fa tsy hoe sady zandry, mahafinaritra be. Mifampiano-tsika amin'ny rahalahy. Ny zavatra ho resahantsika androany de momba ny hoe nataoko tamin'ny teny frantsay moa le izy hoe les germes de l'avènement de 2002 bis commencent à bourgeonner. Zany hoe ny tsara-patrehivina tamin'izany 2002 zany sasany voateraka anefany hifidy amin'ity 2003 ty satria efa feno 20 taona. Maro aminareo tanora amin'izao fotoana izao tsy mahalala ny zavatra tena nitranga tamin'izany 2002 zany, de mila ho ampatsahivina kely satria rehefa ity fandaharana hoe Daotsay ity dia tsy karazany toy le antsoina amin'ny teny vahiny hoe journaleux na ohatran'ny hoe teniteny fotsiny, fa mametraka analyse prospective sy zay foana ny azy zany, analyse prospective sy stratégique am'izay mety zavatra ao anatin'ny faits économiques et sociaux amina firenena anankiray, ary indrindra ny zay mety ho dynamique politique mipetraka ao aoriana na ny zavatra mitranga ny filazanay azy foana moa hoe ny genèse na zavatra anankiray, fa nanino iny zavatra iny ny tonga am'izao, nanino iny zavatra iny ny forona, inona ny antony, ahoana ny fiseho an'izay, ary inona mety conséquence an'izay na hoe dynamique isehoan'izay eo anatin'le sehatry ny fiarahamonina politika, fiarahamonina ekonomika eo amin'ny firenena. Ka mamela kely aloha nareo hiresaka karazany hoe farampikiranana anankiray zany ho resahana satria tena tsy afianako zany hoe tokony hanao fandaharana tsika ny latsinainy, ny talata, ny larobia, fa tena tsy salama ny tenako ary ohatran'ny mbola ino ty izy teo, marofirofy raha izay angamba ilazana azy ka tena naleoko mihitsy mba ahafahana hoe manana hery kokoa ahafahana miatrika anareo satria miatrika anareo eto tsy afianina fa miasa aingana ny saina ary ny tena miasa de ny neurone nga hozy ny fitenenana na ny andao atao hoe saina mihitsy satria tsy manana droit ana fahadisoana na amin'ny fomba fitenenana eto na fahadisoana amin'ny zavatra tenenina na fahadisoana amin'ny vérité historique na faits historique anankiray na roa na maromaro. Izay zavatra iny nefa raha maremarika nareo tsy de indraindray ihany manao préparation fa le izy matetika manko ankoatran'ny hoe zavatra nianarana de misy ihany koa ny iainana ao anatin'le expérience na le savoir zany sy ny expérience mitambatra na le vécu ny fiantsoana azy dia manome zavatra atolotra ho anareo, anjaranareo no mitsara hoe mety na tsy mety, fa aleoko hoy le ranamamy zay hoe aleoko miresaka amin'ny
olona 500 izy na 200 mahatafatra ny zavatra teneniko toy izay resaka amin'ny olona 2 arivo tsisy takany ny zavatra teneniko na 3 arivo na 9 alina fa alao zay rahalahy ozy izy misy zavatra zay manko nataonay androany miaraka tamin'io akamako io zany a manana karazana tsy officiel lay izy fa karazana cercle anankiray zay mirahalahy ohatran'ny hoe think tank réflexion ohatra zany de mifanakalo traika sy efa eo zahay arakaraky ny seho sy ny tranga eran-tany zany ka zao ny latsinainy tokony hanao émission tsika satria tsy vita araky ny tokony izy ny fandaharantsika tamin'ny lahady momba nyity le hoe avènement de 2002 bisty ny talatako tokony nanao salut ny akamasarolato tokony nanao ako ny alarobia koa torak'izay fa tena tsy amin'ny forme maro ianareo indrindrindrindra amin'ny fianakaviana ny antso hoe inona lesy ny vakiany laloha amin'io fa ajanona io zany le izy inona ny vakiany laloha amin'io fa ajanona io jereo tsy salamy elahy reraka ary tena tsy afeniko anareo fa mahavita misakra mihitsy tsy miasa fa tena hoe ny tena asa mandreraka manko ankoatran'ny hoe le asa vatana be reny ny mampiasa saina indrindrindrindra toy le karazan'le olona hoe tsy mba mandray naoty fa enregistré ao anatin'io lobe io fotsiny misy namako zay any Madagasikara any be lobe ohatran'io koa izy de izy ny mpampianatra anazy ony tamin'izany andro hoe ataninona fotsiny io lobe io ho asiana satroka fotsiny ve izy io fa ilaina ny olona be aloha zany manatsaina ka za aloha tsy haiko na manana na tsia fa nareo no mitsara an'izay fa le izy zany tonga de ao amagaziny eo daholo le izy fa isaoran'Andriamanitra aloha fa ny tension zany mba normal ny rehetrarehetra normal fa le vatana no mahatsiaro hoe reraka ohatrany mangorangorana miova koa moa le saison sy ny karazana ajanony ihany io de hoy mantsy an'le olona hoe ireo olona satria tsy rahainareo fianakaviana surtout inona vakianareo alohan'izany fa ny asanareo atao de hoy zaho hoe alao fa hovaliako nareo dia eno tsara ny valiny satria eo mihitsy nareo ao anatin'izay zavan'izay de hoe raha ohatra ianao ay mbola mitily izy fa inona no anaovanareo an'io nga nareo mandray vola amin'io sa misy vola miditra aminareo amin'io nareo atao miteny hoe sady tsy intéressé nareo am'le place politika sy ny karazany nefa nareo mitonantonana manao an'io tena tsy afenina tokoa io fa raha raisina am'izay lafin'izay de ohatrany hoe mitonantonana ianao manao an'itony fandaharana itony satria tsy hita zay tanjona raha ho an'ny olona hoe tsy manana an'izany atao hoe izany tsy tonga ho azy fotsiny am'izao raha tsy nisy olona koa ny sakra tany ambadika tany fa nazavaiko zay zavandray fa ny tena zava-dehibe le zao hafa mihitsy le hoe matsiaro teny ianao mahatsapa ianao fa manana andraikitra sy adidy eo anatrehan'ny surtout andraikitra zany satria le izy tsy raisiko adidy fa tena hoe andraikitra mihitsy troako sady sy tomboko zay adidy zay satria lasa ohatrany hoe obligation le izy alors que je le fais pour le plaisir de servir d'être utile zay zany le izy tena hoe fandraisana andraikitra eo am'le fiarahamonina hoe mahita ianao zany mandinika ianao mahatsapa hoe ary tsy za rery ny mahatsapa an'izany
Matsapa ianao hoe tena misy zavatra tsy ampy, misy zavatra tokony tenenina, misy fampianarana tokony ampitaina, misy andraikitra tokony raisina, dia raisinao lay izy araky ny tandrifinao sy ny traika sy ny efa sy ny seho sy ny hetsika sy ny jery ahafahanao mametraka ny ambanidainy dia tananao sy ny mizara zay mety ny ainanao, ny anaranao, ireto lazaiko hoe traika sy efa zany no teneniko, fizarana le izy. De satria tsika milaza miara-mahita hoe misy zavatra maromaro, ho azavaiko moa zany rehefa avy eo, misy zavatra maromaro na le izy very, matoa izy very zany a nananantsika taloha, ohatra fotsiny zao fifanajana, fanajana zany atao hoe zoky lahy matoa, fanajana zany atao hoe ny zoky vavy matoa, ny fanajana zany atao hoe ray aman-dreny, ny fanajana zany atao hoe filoham-pirenena. Manana an'izany tsika tao anatin'ny fiarahamonina, fa am'izao fotoana zao tiako tenenina hoe io am'izao fotoana zao io dia efa nanomboka tany amin'ny taona 570 tomboka, nanomboka exactement teo amin'ny hoe ny vahoaka, mialatsiny aho fa tsy hoe mamely ny MFM akory satria izy ny tompon'izay, kanefa na izany na tsy zany nanomboka teo ny tsy nisian'ny intsony zany atao hoe fivanajana entre ny ray aman-dreny sy ny zanaka, ny mpitondra sy ny entina, satria nanomboka teo ny hoe ny vahoaka no Andriamandraka, ny vahoaka no tompon'ny fahefana, ka rehefa manompo amin'ny vahoaka dia afaka atao daholo ny rehetrarehetra miezaka namerina an'izany fifampitezana zany, ny mpitondra maromaro nandimby fa samy nahazo soketa daholo hoe dictateur kanefany nisy valeur anankiray tsy maintsy napetraka. Ny ray aman-dreny président Tsiranana tsy mba nahazo an'izany hoe opa raha tsy tamin'ny taona 1972 zany, kanefa raha maka référence kely ianao, historique kely fotsiny alohan'ny 72 dia niadana ny malagasy na tamin'ny fifanajana fotsiny ary, talohan'izany taona zany na tsy mihidy ary ny tranonao, mivoaka ny trano ianao, tadidiko teo Ankadifotsy zay no niangona fiangonana FJKM io, tao zany natao batisa pasteur Rabemanara, ao ny fiangonan'ny ray aman-dreniko, ndraiky moa tao nivavaka fa adino ny nanidy trano, tsy nisy gardien, tsisy nangalatra. Amin'ny 4 maraina ianao mody avy any amin'ny Tambamarinandriana mandeha tongotra amin'iny Berotika iny, tsisy mpanindraka miaraka amin'ny fianakaviana, nefa zaza vao 4 taona tamin'izany raha nisy dia nisy 10 taona. Tiako tenenina aminareo hoe nananantsika ny fifanajana, nananantsika ny manaja ny zoky lahy matoa, am'izao fotoana izao ny manaja ny vavy matoa koa nananantsika zany, ny manaja ny fitondrana, ny mpitondra, fa ny zavatra misy dia very tanteraka izay fanajana izay. Afaka miteny amiko nareo hoe ka na ireo mpitondra koa ne ary marina koa zay, raha teo hajain'ny olona ianao dia tsy maintsy manaja ny hafa. Miainga aminao aloha le fanajana ny hafa, zay ianao vao hajain'ny olona. Ka raha ohatra ianao mpitondra nefa tsy mahay manaja tena, mandeha makany amin'ny fijangajangana, mandeha makany amin'ny hoe tapitapoka eo anao mpanankarena, mpanefoefo, nefa fantatra zao hoe tatsiny ny ainganao, dia normal be le vahoaka
raha tsy manaja anao fa manompa anao. Eo zany le izy. Tsy maintsy misy réciprocité ny fanajana. Eo no nahatonga ny hoe very ohatra fotsiny ny fanajana. Ny very ihany koa de atao amin'ny fampianarana. Ny fomba fampianarana na ny éducation zany, tsy resaka ny sivika zay nolazaiko teo. Nidina farany zay ambany ny fari-pahaizana amin'ny ankapobeny ny malagasy. Soatoavina hozy izy ramatoa Kiala Raivoato. Nidina ambany de ambany taloha raha référence ny génération 60 navoaka an'izany université d'Antananarivo zany, tena lazaiko anareo fa référence ary tsy mila akory hoe équivalence makatia Frantsa. Maro ny mpianatra tam'izany. Zay nitondra tamin'ny taona 780 fa nohon'ny fisian'le débandade ny vahoaka ny tompon'ny fahefana dia tsisy tafapetraka zay nieritreretiny. Zay zany le izy. Ka ianao zany mahita an'izay, raha Kotomalala mahita an'izay, misy zavatra andraikitra zay tokony ary tsy maintsy raisina satria matoa ianao mba ohatran'izao ihany. Ka tsy miteny hoe tapitrohatra, fa eo zany le devoir citoyen, fa tsy hoe engagement citoyen akory. Fa raha tena hoe tena tia tanindrazana ianao, de tianao ny vahoaka ray tanindrazana aminao, ray firenena aminao. Tsy possible mihitsy hisy olona ho tia tanindrazana raha tsy tiany ny vahoaka ray fiaviana aminy. Zany hoe ny malagasy iray fiaviana aminy iray manontolo. Mety hiteny nareo hoe ka itsika anie mifampizara clan sy ny tribu e. Tena miala tsiny aho fa tsy Fleurina Kotomala zay. Ary izay mihitsy no anisany hoe hifampizarana amintsika mianakavy hoe ajanony le resaka raisonnement clanique, raisonnement na tribu, raisonnement na groupe, na groupuscule, népotisme sy ny karazany. Izay zavatra zany mitondra manosika amin'ny tena hoe misy zavatra tsy mandeha am'zay le izy. Inona moa tsy tenenany ny liberté d'expression misy any. Inona ny tsy andraisanao fitenenana, inona ny tsy zarahanao n'izay zavatra mahasoa ny hafa zay nefa tokony ho zarainao amin'le malagasy mitovy fiaviana aminao. Raha tena tianao io firenena Madagasikara io, raha tena tianao io firenena io, dia andraikitao fazaraisina akory hoe adidy ny manao an'izay zavatra ary tsy misorona. Zay manko le teny faharoa. Jereo nareo manjary be fahavalo. Jereo nareo zao ny taninareo angalarin'ny olona de vadian'ny olona fotsiny nareo sy ny karazany. De ny olona mieritreritra hoe zao nareo. Marina tokoa no tena tsy haferina fa bon, je ne suis pas assez major pour subir. Zay mahatonga anao hoe bloqueko nareo raha vao bloqueko ren'le olona manompa sy ny karazany. Je ne suis pas là pour supporter les injures et tout cela. Fa naizana zany ny zavatra mitranga eto de zao voaompa ianao, voamparazana, voampareny, lasa manana fahavalo ianao, ny fanananao misy mangalatra. Tsy mamenatra ny olona mamadika anao. Lasa manana fahavalo ianao zany satria misy karazan'olona tsy mataty ny filazana ny marina ka potika le karazana hoe establishment. Rehefa miditra amin'itony zavatra itony manko dia misensibiliser ny sain'le olona hoe tena tsy indray mandeha nareo eto manoratra anahy ary misaotra anahy. Ireny zavatra ireny ny tena mi-encourager anahy ary tena tsy afeniko fa motiver anahy tsy hijanona mihitsy hoe manoratra le olona hoe tena misaotra monsieur Fleury fa au moins manaraka ny fandaharanao misy zavatra entina foana rehefa miala veto. Misy zavatra tsy hoe fampianarana fa toro lalana omenao amin'ny fandaharana
ataonao. Isaorako anareo zay satria zara tsy nieritseritra an'izay akory hoe ana fa de mizara fotsiny fa raisanareo ohatran'izay le izy de vao mainka mahafinaritra anahy. Fa fahatsiaro tsy tokony hoe izaha rery. Misy olona zao manontany anao hoe ary maninona ianao, ahoana ny hevitrao amin'ny fihetsiketsehana tsy fihetsiketsehana roa? Fa ngaha izy ty voatery ho vitako rery. Ny tsy manao raha fa manaraka fotsiny efa tsy hitako zay anaovana azy ka mainka ny olona anao ve no andeha ho teneniko indray hoe zao contre an'io misy ny forme sy ny fond. Fa raha ny forme tsy mampaninona ahy, ny sasany fa ao kosa ny fond hoe tsy mety. Za miezaka mametraka, maromaro ny olona miezaka mametraka zavatra mety misy fifanajana, ny sasany manompa razana olona, manompa reny, manompa tia zanak'olona sy ny karazany ty, tsy d'accord am'zay le norme zay ary tsy norme mihitsy zay, tsy izay ny lôzika amin'itony zavatra itony. Ka mamaly an'le fanontaniana hoe ajanony ihany io fa inona koa ny vakianareo loha am'zany, reo olona reo mivaky loha aminareo. Raha nanao an'itony fandaharana itony tany amin'ny voalohany de tsy nieritreritra mihitsy hoe hitondra révolution na hoe hitondra fiovana fa netiko ny anjara birikiko ary tsy nieritreritra mihitsy hoe hisy feedback na hoe hisy retour zany ho tonga aty amiko fa efa niomana hoe tsy maintsy misy karazan'olona tsy ahazaka ny zavatra ho teneniko ary efa niomana psychologiquement, moralement hoe tsy rarahako zany fa ny tombontsoan'ny daholo be no ezahako hidirana amin'ity zavatra ity. Ka raha hiteny amiko nareo hoe ajanono io fa inona ny tombontsoa anareo amin'io de miala tsiny any tompoko. Fa ny tombontsoako amin'ity zavatra ity de moral. Mahatsiaro aho fa manana andraikitra tokony ndraisina vis-à-vis amin'ny mpiray tanindrazana amiko, vis-à-vis an'ny malagasy mpiaraka amiko, malagasy mitovy amiko de omeko zany sady zaraiko ny afara. Tena tsy afeno, malahelo ny tena zany rehefa hoe ohatra zao sara tadidin'ireto ratadidin'ny akama zany mpiara-mitolona amiko fa tena tsy rehareha zany tompoko. Fa il y a à peu près 1 an et demi de cela, nisy formation politique ary fangalana hevitra natao taty tamin'ny parti an'ny En Marche. De nisy karazana tematika maromaro tao fa nisy nidirako zany de za moa am'ireny mandray hevitra foana zany sady mandray fitenenana. Asa ratadidin'ireo akama niaraka tamiko fa tam'izay fotoana zay de nanome hevitra aho hoe ny sport de anisan'ny facteur de développement personnel aloha aveo avant tout. Développement personnel anankiray satria mi-former amin'ny sain'ny ankizy le izy se surpasser. Zay le navoakanareo iny hoe septra ny zanak'le bandy de lasa izy le mpampiofana indray no andeha vonony, amiko reny zany insensé reny. Fa le sport est fait pour se surpasser. Zany hoe raha ohatra ny effort physique anao mahazatra anao 4 à l'échelle de 10 de mba miakatra 6 izy na 7 izy, 8 izy rehefa hoe lasa zatra amina sport anao à l'échelle de 10. Zany hoe mitaiza ny vatan'le olombelona, mitaiza ny vatan'le ankizy ametraka défi foana sy challenge ao anatin'ny fiainana. De nametraka aho hoe tokony tsy mety ary insuffisant ny pratikana sport 1 fois par semaine any amin'ny niveau scolaire, surtout ny primaire sy ny collège ary indrindrindrindra fa ny lycée tokony hisy farafahakeliny tam'izay fotoana zay 30 minutes de sport par jour any am-pianarana. Il y a 1 an et demi ny resaka an'izay.
akory ny agagako rehefa miteny amiko ny zanako hoe papa maintenant on doit se mettre tous les jours en survêtement. Vao tamin'ny herinandro izy miteny, tamin'ny rentrée izy miteny an'izay, fa maintenant on fait du sport pratiquement tous les jours. Taitra be. De nalahelo ny tena zany hoe ny olona ay le hevitra meny ety zany tafakatra any ambony any. Tafakatra any ambony any. Mirary fahasalamana tokoa anao président, tafakatra any ambony any de apetraky ny olona le izy. De eto ny tena zany mampita hoe ohatran'izao, 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 tsy hafeniko kosa aloha. Ary anisan'ny tena mahafinaritra ahy zany, na tamin'ny andron'ny Andriamatoa Rajaonarimampianina, satria tamin'izany de efa nanomboka, na tamin'ny andron'ny Andriamatoa Rajaonarimampianina foana no anatin'ny vavako, Andriamatoa Andry Rajoelina, de misy zavatra teneniny eto tanterahany zareo. Tsy afaky niteny zavatra betsaka aho, satria maromaro le izy, fa tena mba nahafinaritra azy zay mahatonga anahy miteny hoe matetika ny olona manodidina ny mpitondra ihany koa no manapotika an'le mpitondra. Zay zany zavatra anankiray, fa ny tiako tenena de zao hoe tsy ahasakana nareo, na nareo manao menace reny, na nareo fianakaviana miteny hoe ajanona io, finona ny tombontsoa anao io, tsy azonareo an-tsaina mihitsy ny tombontsoa morale koa ao anatin'ny zavatra hoe zavatra miseho sy zavatra pitaiko ka raisin'ny olona hoe mety aminay zany sy ny karazana, sans vraiment aller dans la politique, parce que apetraka foana hoe hatreto aloha na eny na mbola amin'ny 2023 re, tsy miintéressé anahy zany hoe andeha hanao candidat hanao an'izao, tsy ao anatin'izany optique zany mihitsy aho. Je ne suis pas un aventurier. Ary ho aza avaiko manko zay rehefa avy eo amin'reto le fatana totakely maromaro reto, tsy fantatra hoe avaiza ny origine. Efa nitenentsika iny tam'lady hoe ahoana ny source ny angiany ny arenany tony olona tony, fa lasa sport national na ho an'reto le mpanan-karena na le parvenu ny andeha hilatsaka filoham-pirenena de ho fidina. C'est devenu un sport national pour les grands voleurs, les grands bandits. Parce que force est de reconnaître et force est de constater fa tsisy moyen afa-tsy tokana ahafahana manan-karena tapoko a Madagasikara de ny politika. Izay ihany. Fa raha ohatra ianao hanao hoe hafa indrindra hoe hita zao mahita zao hoe Jean de Dieu Lemena, commandant de bord na avion zany. Hitako tsara ny aingany zany olona zany hoe niainga tato izy de nakato izy de nakato izy de nakato. Normal izy raha tafiditra ao anatin'ny groupeny atao hoe manana sy mpanana amin'izao fotoana izao, satria niainga tary amin'ny tena hoe tany ambany ravin'akondro zany olona zany. De tena iny nianatra tafita pilote de mifandray tamin'ny olona manan-tsaina, mifandray tamin'ny olona tokony hifandraisana, afaka mijoro. Fa olombelona amin'izany izy hoe tsy possible tapitapika eo anao au bout de 2 ans de tonga de mahavita harena tsy tanono. Fa misy zavatra nataonao tsy mazava tao, matoa tonga amin'izay zavatra zay. Ka izay zavatra zay no nahatonga ny hoe io raha tianareo fantatra zany de zao hoe tsy nanana an'izany principe hoe fitiavana ny hafa izany ny tenako raha ny tena marina, ary maro aminareo no taitra hoe tena niovy le ry tsy zao le bandio taloha, miavona io taloha, tena mbola miavona tompoko amin'izao fotoana izao, ary tsy nanana an'izany principe hoe tia tanindrazana zany sy hoe tia ny afo zany, fa tena tia tena be zao bandy zao. Fa niaonako tamin'iny Andriamatoa Ratsiraka Didier iny, ny professeur Albert Zafy, ny ray aman-dreny pasteur Richard Andriamanjato no nampiverina zéro any saiko hoe tena misy zavatra tena tokony atao tokoa kay. Maromaro ny mpanao politika, ry José André Nilson,
Anisan'ny taizana sy nitarika anao tao anatin'izany atao frustration amin'ny fitiavana, ny fahitana an'le tanindrazana hoe le mpiara-belona, le samy malagasy hoe fa maninona ary le rono manitra. Tena farany tsy tiako zany hoe olona mahantra zany ary eviteko zany tam'zany, talohan'izany. Kanefany am'zao fotoana zao de lasa lery miaro ny ory sy ny malahelo sy ny démuni. Sao de hoe demony indray no teneninareo, démuni. De izay no moteur, zay no motivation, ka raha zay no asoronareo amiko, hoy nareo hoe ajanony ihany io, de ohatran'ny te hiteny amiko nareo hoe maminoa tena, ohatrany tsy mety amiko zany a, tsy maintsy miteny foana ary mifampizara ny zavatra tokony zaraina ho an'ny malagasy toko, ka raha mbola misy foana ny tsiky, raha mbola misy foana ny tomany, de io lery tsy maintsy eo ndavara. Raha mbola misy tsiky azonao asetry ny rojo ny akaso, nahoana indrindra inky no telanina foana ny vongan-dranomaso. Raha mbola misy tsiky azonao asetra ny rojo ny akaso, nahoana indrindra inky no telanina foana ny vongan-dranomaso. Raha mbola misy ihany kitana mamiratra azonao manjirina, nahoana notomany no andanianao ny aliniririna. Raha mbola misy kialo azonao miraina anaty fahavaratra, nahoana no imalo mahita vodilanitra no sarena taratra. Raha mbola misy ihany kitana mamiratra azonao manjirina, nahoana notomany no andanianao ny aliniririna. Raha mbola misy kialo azonao iraina anaty fahavaratra, nahoana no imalo mahita vodilanitra no sarena taratra. La 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 la. Raha mbola misy ozy izy a, mahafinaritra ery ny menao zany izy zany. Tsy tsapan'ny sasany mihitsy hoe zany le valeur zany a, le ananany tena zany, tena tsy afeniko fa sous-estimeko zany taloha, fa rehefa hitako hoe ny maha izy anao no mba tafita aloha voalohany indrindra ana firenena anankiray dia teo no miverina zéro ny saiko. Les germes de l'avènement de 2002 bis se dessinent et nous interpellent. 2023 sera-t-elle une année de tous les risques? Zay zany le izy. Manomboka amy se dessiner zany a, ary
Miinterpele antsika ny zavatra mitranga am'izao fotoana izao. Inona ny zavatra nitranga tamin'ny talohany 2002? Maro aminareo tanora ho any tsy mahalala ny zavatra nitranga tam'izany andro zany. De anjaranareo no miteny hoe to ohatran'izany tokoa no nitranga am'izao fotoana izao. Zao ozy vetivety haka an'le repère fotsiny azafady asiana rano aveo azafady. Hinam-panafody kely aloha azafady. Merci. Finoana. Ozy ny ray aman-dreny Ratsiraka Didier tam'izany andro zany. Raha mieritseritsy nareo ozy izy hoe ny fifidianana no solution, efa maro ozy ny firenena tafavoaka, maro ozy ny firenena tafita, fa tsy zay le izy ozy izy. Tady an'le repertoire kely aloha azafady miala tsiny. Fa tsy zay le izy ozy izy. Inona no tiako lazaina? Tam'izany taona roa arivo zany surtout après ny 2001, ny 11 septembre zany, ny 19 septembre, azafady ny 19 septembre 2001, le kabary nataon'Andriamatoa Ratsiraka Didier tao amin'ny palais Diavolo, de anisany nahatezitra ny ny communauté internationale occidentale, zany hoe ny Amerikanina sy ny Frantsay. Nanaraka am-bokiny moa ny Frantsay tam'izay satria samy natadiditsika nivoaka ny ambassadeur ny États-Unis ary teo no nahitako hoe vita baolina, vita ny kabary. Fa ny fomba fisehoan'ny zavatra tam'izany de zao. Après an'io mois de septembre io 2001 dia rapide be avy any le hoe manaovanareo révision ny code électoral. Ajanony ny hoe ny ministéran'ny intérieur irery no miandraikitra ny fifidianana fa tokony hisy organisme indépendant manao an'io. De tany Afrika zay firenena rehetra ary marina ny tenin'ny filoha Ratsiraka tam'izay. Tianareo io CENI io manko misy karazany be dia be ny anaran'io any Afrika zany. Tsy tadidiko izy tam'izany fa ny base-ny zany de io CENI io afaka miteny ny namana any Afrikany fa ny replikin'ny Andriamatoa Ratsiraka tam'izay ary anisany nahasarotiny azy de ny hoe ny fanaovana fifidianana dia tsy angataham-bola amin'ny bailleur na amin'ny relation bilatérale fa manjary tsy hanana indépendance mihitsy tsika ary tsy ho maro toerana. Za tsy miteny hoe tsisy fangalaram-bato fa tsy ho maro toerana ny fifidianana raha ohatra ka miankina amina firenena raitsika na miankina amin'ny ireto bailleurs de fonds reto traditionnel. Indrindrandrindra moa zany fa am'resaka hoe raha sanatria fa tsy de mbola nisy angamba zay raha tsy diso am'resaka relation bilatérale.
Niezaka nametraka zany rehetra hoe ovainy code électoral, apetrao ny organisme indépendant. Ny ara-valomana moa niditra tamin'izay dia fantatritsika ny toerany. Zany hoe niala tamin'ny ministéran'ny intérieur dia miditra amin'ny CENI, i Paul ihany on a déshabillé Paul pour habiller Pierre na Isaac. Ny déshabillena ny intérieur, ministéran'ny intérieur ampiakanjona ny CENI. Dia samy malala tsika amin'izao fotoana izao fa tsy fiable mihitsy ny CENI na tamin'izany andro na jusqu'à hatramin'izao. Ny tiako tenenina zany dia zao hoe efa hatramin'izany vao misy filoham-pirenena zany manomboka hoe tsy metimety amin'ilay fiarahamonina iraisam-pirenena dia mandeha aloha ny opération idécrédibilisena ny olona, idécrédibilisena an'le élection manaraka. Zany hoe raha tena hoe raisina en terme pratique zany dia avy aty ambony aty amin'ny force aty amin'ny puissance diplomatique ambony be aty amin'le tanjaky ry zareo sy ny heriny zareo ray manontolo dia mametraka izy satria tsy afenina koa fa ireto mpanao gazety na ny média be mpividy kokoa ny gazety ny média raha mamoaka titre na la une mahatsaratsara ny mpanohatra ka azon'ny mpanohatra ho ampiasaina hoe tsy indépendant io CENI io fa izao ho soloy io na jereo rehefa manaovinareo fitiavan-doham-pirenena. Tena c'est vraiment fascinant. Zavatra efa noteneniny Andriamatora Antsiraka Didier tamin'izany tamin'ny 2013 rehefa miverina tany Madagasikara izy dia nahavoaka zany ary noteneniny zany. Ato manko ny arsiva dia ho alefako ho henonareo dia izy rehefa avy eo. Fa tena moa raha miteny an'izany manko dia ozy nareo hoe dokatokafanao Ratsiraka satria aza adinonareo fa indraindray ary za PSONAM malahelo mihitsy indraindray satria voatery tsy maintsy mitena hoe ty tsy mety nataony na ty mety ohatran'izany. Fa tena hoe ahafahana mibanjina no avy dia tsy maintsy jerenao ny tany aloha hoe il y a quand même une similitude dans les faits, dans les actions, dans le mode opératoire, ny mise en action ny zavatra mitranga dia misinstaller le izy manomboka amin'ny s'implanter le izy dia ireo le germe dans l'objectif zany dans l'espèce discréditena le na discrédite na hoe tena tsy atokisana tokoa satria na ny malagasy ary dia manaiky hoe tamin'ny 2018 nisy ny alabato. Malagasy ary dia manaiky hoe tamin'ny 2012 na 2013 izy iny tsy tadidiko nisy alabato. Ny malagasy ary dia manaiky hoe tamin'ny 2006 maty tapoka teo ny jiro tao amin'ny ministéran'ny intérieur dia nisy ny alabato. Tamin'ny Ravalomanana naka fitondrana tonga dia forsinina fotsiny ny fanarahana hoe ity ary ny fanaovana sonia zany tonga dia nalaina fotsiny ny fitondrana. Zany hoe tsy nisy ary tsy hisy mihitsy zany atao hoe fidianana mari-potitra na hoe atokisana zany. Fa ny tena marina dia izao rehefa ny communauté internationale na ny communauté des bailleurs no miteny hoe validena io fitondrana io olona lany io dia vita kabary fa ninona nataonao ao raha malagasy, ninona nataonao ao ry burkinabe, ninona nataonao ao ry ivoirien dia rehefa io no tiany apetraka eo dia io no lany. Zany hoe
tamin'izay andro zay dia maro ny olona tia any Andriamatoa Ratsiraka Didier ary mbola vonona ny hitazona anazy eo amin'ny fitondrana. Fa ny diferansa miparitaka tany amin'ny faritra ireny olon-dreny. Nisy ihany Antananarivo zay nahatratra tany amin'ny 16% tany. Fa Antananarivo massivement dia tena hoe nakanga Ravalomanana satria tao daholo ny média rehetrarehetra. Ny tiana ho lazaina toko dia izao. Alaontsika enotsika izy dia eo tsika mahita an'ilay izy hoe tena marina tokoa zany na tsia. Dahoara. Fivoahana amin'ity krizy ity, ahoana ny voahana amin'ity? Moa ve tsy fifidianan'ity marina no ahafahantsika mivoaka amin'ity krizy ity? Io krizy io tsy efa lasa teny gasy. Aleo izay ny ahafantaran'ny be sy ny maro azy. Izay ny hitako hoe kizo. Avy amin'ny teny gasy angamba ilay krizy kizo. Ka raha ohatra fifidianana marina no atafavoaka an'io, ngamba ataoko efa tafavoaka daholo ny firenena nanao fifidianana. Nisy anie tany Italia nikorontana tao tonga ny fifidianana, afaka avy nikorontana. Nisy anie tany Egypte, nisy anie tany Libye, voanina reny zao mbola nisy faty olona, nifamono ny olona ny Bengazi. Nisy anie tany Tunisie, etsetra etsetra. Ary raha ohatra Averiko tsara, eno tsara hoe tsy ny tiako hatongavana dia hoe tsy ny fifidianana na ny fikaonan-doha-pirenena no hatonga ny filaminana na ny fampandrosoana. 2013 izy vao niteny an'io satria any izy vao mahita an'ilay traikefa hoe tato ny diso ary tato ny tsy niaingy. Tsika nefa amin'izao fotoana izao mbola ao anatin'io zavatra io mihitsy ary tena ao anatin'ny tanteraka tsika amin'izao fotoana izao ny gravy ary. Ho lazaina eo manko. Avy eo eno tsara ny nahatonga an'izay zavatra zay hoe ahoana moa no nahatongavana an'izany zavatra zany dia aleo izy ihany namaly azy hoe ity ny zavatra nitranga, ity ny izao dia eno tsara ny na eny ve ianao avy any amin'ny département d'État filazana hoe tsy ekenay ny filazan'ny Ratsiraka Ravalomanana sy Andrajoelina. tena nisy io toko. Iny aloha zany arisahako ny teny avec humilité fa ananako ny dossier-ny Nini. Aza manontany aho hoe inona ny antony na ahoana ny antony fa ao anatin'ny fiketrehana fanoratana boky any anatina fanoratana boky, ny boky zay vao avoakako no avoakako ny fond de dossier an'izany. Iny aloha zany fanotsiana kely amin'ilay tantara par rapport amin'ny président Ratsiraka fa ananako ny échange de correspondance amin'izany satria anisan'ny zarana correspondance tamin'izany ny tenako. Fa marina ny zavatra teneniny hoe tsy nivoaka satria zany secret d'état zany ana firenena lehibe tsy hivoaka ny amin'ny média mihitsy. Fa nanomboka ny niangana sy nahatanteraka Nini dia rehefa nandeha tany Afrique du Sud nihaona tamin'ny Ngar Jacob Zuma, ny ministre de Zouandé tamin'izany andro zany dia naiky ny afrikanina filoha afrikanina tatrimo de Zuma hoe tena mety zany dia tsy nahazo nilatsaka Andriamatoa Andry Rajoelina sy Marc Ravalomanana dia par extension Ratsiraka Didier tafiditra tao anatiny fa misy ary nisy zany ananantsika izany tompoko. Zay aloha zany anankiray fanamarihana fotsiny zay ao anatin'ilay tantara. Raha naheno da asehoa, raha nahita amin'ny gazety da asehoa ny gazety. Raha izay. Faharoa tamin'ny 2002 Andriamatoa George Bush Junior fa tsy Chirac akory no voalohany président niteny hoe efa niteneniko iny
since the outcome has been issued by the High Constitutional Court, let us proceed to the second round, but with the presence of international observers. Izy ny teny voalohany hoe koa satria efa nivoaka iny nididy tsy azo ivalozana avy any amin'ny HCC, andao mirosotsika makany amin'ny deuxième tour. Zany ny teneniny andramatoa George Bush. Ka ina ny ilako antsojay amin'ny Amerikanina? Hatreto aloha. Zay ny zavatra niseho tamin'izany hoe nga George Bush zany hoe miteny hoe efa iny no navoaka ny HCC malagasy io zany ka andaotsika hiroso amin'ny deuxième tour. Samy nanaraka daholo tsika lehibe ny tantara fa avy eo nisy any ny Sénégal. Non-dit tsy tenenin'ny ray aman-dreny Ratsiraka Didier 2013. Là, il ne s'agit pas de critiquer le président Ratsiraka. Il s'agit de parler et de dire ouais et de constater. Oui, misy io germana avènement ana 2002 bis io. Alors azava tsara le rappelena ao anatin'ny saintsika zany hoe là il ne s'agit pas de critiquer l'histoire, mais plutôt observer par rapport à une dynamique qui se met en place, qui bourgeonne déjà. Quand on parle de germe, on parle de bourgeonnement. Zay le izy zany ka tsy kritika ho an'ny filoratsiraka le izy fa raha tadiditsika tsara ho anareo zay mitovy efa hoe mihoatra ny 7 taona dia nisy any ny Sénégal, Dakar 1, Dakar 2. Ary ny tena grave tao anatin'le tantara dia anisan'ny reconnaître voalohany ary tsy voalaza eto manko dia zao ny Amerikanina ary tsy afaka mandany zany Marc Ravalomanana. Fa raha mandany zany izy dia ho averiko daholo ny tantara ary ho avoakako eto ny hoe ahoana nanazavana an'ireto fanampiana katsaka sy menaka avy amin'ny CRS reto. CRS le Catholic Relief Service eo aniditra izy teo, eo Ambaranjana izy io sa eo akaikin'ny hôpital MM24 raha tsy diso vola be tamin'izany. Ary nga George Bush Junior mihitsy no anisan'ny reconnaître voalohany ny fitondrany Marc Ravalomanana. Zay no nahatonga ny hoe Marc Ravalomanana ny Amerikanina no tena ny soutenir anazy ary nanaraka ny Frantsay. Eo zany ny tiako tenenina amin'izay dia zao hoe aloatra izy iny mialatsiny ny olona an'ngelahako no tsara le forçan'le diplomasia izy mihitsy no miteny an'ity fa tsy za tsony. Ny olona mila antsojay amiko raha efa loza amin'ny totandro hoe tefaka ty ny menako ny mamaly tsy fitiavan'ny Frantsay io nanala ny tafika Frantsay teto Madagasikara, tafika an-dranomasina sy nisy Ukraine tany Diego goavana io, Ivato base aérienne, base any Fort Dauphin, Antsirabe, Tomasina, etc. Tsy tantin-jareo zany toko tsy reviny tsy nahy maintiny zany. Nefa misy miteny koa tsy tantin'ny Amerikanina koa satria tsika 2 septambra androany 2 reny raha reny hoe nataonao tamin'ireny koa nanesorany anao tamin'ny 2001-2002. Andaso aloha. Zay le izy. Fanitsiana kely an'le tantara dia zao ny diplomatie Frantsay no namerina an'Andriamatoa Ratsiraka Didier teo amin'ny fitondrana ny taona 1997. Tsy afaka nilaza zavatra betsaka amin'izany fa fantatro zany. Hoe eo le any amin'ny 2013 izy zany rehefa mivady amin'ny Frantsay izy tao anatin'le événement 2002 any amin'ny 2013 izy niregle ny compte. Tsy le règlement de compte ny zava-dehibe eto fa le hoe zay ny zavatra nitranga. Tsy marina le hoe
tsy miditra ao anatin'ny rarahany tokantranona firenena anankiray ny diplomasia, ny firenena matanjaka. Tsy marina zany. Ary ny marimarina kokoa, ary ny pour ne pas dire hoe ny tena marina, rehefa mahita ny candidat-n'ireo firenena matanjaka ireo, il ne s'agit pas non plus de critiquer leur processus, leur stratégie et le process qu'ils mettent en place. Non. Rehefa mahita ny candidat-ny ireo firenena matanjaka ireo, indrindrindrindra fa anisan'ny tediavin'le vahoaka, zay manko mahatonga an'le ianareo vahoaka mameno ana tsonjom-pirenena, ianareo vahoaka mameno amin'ny stadin'ny an-daboly, stadin'ny Fianarantsoa reny, tsy tsapanareo akory fa motive ny fametrahana an'iny olona iny zay mety tsy de tena tianareo, zato isan-jato akory, ary mety tsy convaincu akory nareo hoe n'ity olona ity ne tena vitan'ity zavatra ity, fa entiny hoe mety misy fizarana saosy any, tsara ny ambiance any, sy ny karazany, mahita ny anina any de feno hiboka le stady. Tsisy candidat sauf ny candidat tsy manam-bola ka tsy mahafeno stady anankiray. Takany hoe Antsonjombe na an-daboly na tsy haiko ohatran'izany. Jereo tsara, afeno an'izany reo. Fa ny Alabato de hisy any satria ity no tian'ny firenena matanjaka apetraka de io no mipetraka ao zay. Tadidio aho fa tamin'ny 20 taona ny taona 97 i professeur Albert Zafy nilany. Tonga ny déclaration après-midi Ratsiraka Didier nilany. Za tamin'izany tena niady sy nitolona mihitsy niverenan'Andriamatoa Ratsiraka Didier ao anatin'ny fitondrana. Fa ny tena manana didy ao anatin'ny firenena tsy maintsy milaza ny marina. Tony zavatra tony tsy azonao atao mihitsy ny manao zavatra hoe ino izy teo, partial ianao, hoe maka miatsy na anona, de neny anao arovanao de lasa mandainga ianao, travestitsenao le histoire. Amin'ny hoe travestira zany, tsy azonao atao zany. Tamin'ny efatra lany Ratsiraka Didier. La veille en 2018, Marc Ravalomanana ny lany. Mino aho fa mba olon-dehibe ihany Marc Ravalomanana, ary surtout fanajan'ny vadiny. Tsy andeha hitonantonana izy hitondra ny vadiny any amin'ny HCC anatrika za ve efa fantatrao fa tsy afaka, de mbola andeha hitonantonana eny amin'ny Zizira be Arvelana andeha eny Ankatso hoe tsy mipasse troisième année Lary Fleury, de raha tsy olona marary saina toy ny inona de mbola andeha hitonantonana eny. Fa la veille à 4 heures l'après-midi, c'était Ravalomanana ny lany. Ary renseignement sy source avy ao amin'ny HCC zany. Mbola velona izy iny, tsy afaka mandainga an'izany. Tonga ny proclamation, tsy Ravalomanana ny lany. Ahoana moa izy le ramatoa zay? Tonga teto le olona izy miaraka amin'ny miaramila. De nambana ny basy hoe sy mbiavinao ty, fa ty no mitondro. Sady en même temps ozy izy ny zanako ary mahazo menace koa hoe neny doran'ny olona ny tranoko. Nisy zany tompoko. Ny tia nahatongavana ao anatin'izay zavatra zay tamin'izany andro zany dia diplomatie anankiray toy force et puissance diplomatique anankiray no tea ametraka ny olona. Tsy tafapetraka amin'ity ny ametrahana azy io satria natanjaka be le résistance avy amin'ny fisian'ny olona tia Ratsiraka Didier de nandeha hatrany amin'ny jusque hatrany amin'ny atao hoe Azalamba. Nisy rombo zany. Zay ny fait historique. Amin'izao fotoana izao, révision code électoral, manaova fikaonan-drom-pirenena. Tsy hanaraka an'iny fitondrana. Tamin'ny andronay koa, tsy nanaraka Andriamatoa Ratsiraka.
ny flora tsiraka ty dia. Asanga mangatapolo aminareo juska voatery anaraka anareo. Am'izao fotoana zao nefany ny fifidianana ny bailleur ny miatoko azy. Ary efa manao appel tsika hoe ino de izy teo? Manao appel tsika hoe mila vola zay amin'io. Tsy fantako marina moa raha hoe volantsika ny antoka an'io, fa raha volantsika vao mainka araba-soa, araba-tsara. Fa na izany na zany, le processus efa misy sady zavatra apetraka hoe ianao zany raha manao maty, tsy manao ianao maty satria raha vao tsy tafapetraka ny olona tian'ireo force na puissance diplomatique reo na reo firenena matanjaka reo de araikitra ny rombo. Tam'izany izy anankiray, am'izao izy anankiroa. Miombana zany isika malagasy hoe atongotsika ny safidy amin'ny 2023 dia tsy safidy olona fotsiny fa safidy orientation politique. Izy zany miaraka amin'ny Bekitana, izy zany miaraka amin'ny Rosianina. Anjaranay mpamakafaka no miteny anareo an'izany amin'ny vahoaka hoe ireto. Ary efa misoratra zany. Fatapatatra ihany. Hoe ianona miaraka amin'ny anona, ianona miaraka amin'ny anona. Fa ny zavatra miseho kosa aloha am'izao de hoe mbola misalasala zany ianona hoe iarakatsy amin'ny Rosianina na iarakatsy amin'ny Frantsay sy ny Amerikanina. Misy fisalasalana. Misy ihany koa ny manao fahadisoana ao anatin'ny fifandraisana ara-pirenena, iraisam-pirenena. Manomboka lotolotoka ny hafa hoe ohatran'ny tsy mengy lery zany na any amin'ny mpitondra zany, na any amin'ny entina, na any amin'ny mpanohatra. Zany hoe tedavo hoe ahoana ny zavatra hitranga fa tsy maintsy misy force anankiroa mipoitra ao anatin'io zavatra io. Ary atao mihitsy ary fanamina ny sin'le hoe tsy maro toerana ary tsy atokisana ilay fifidianana mba mora anapitehana anazy avy eo satria ny vahoaka ihany no antsoina rehefa tonga ny hoe tsy tafapetraka ny candidat rakoto satria tohanan'ny anona de tsy faly izy, io nefa misy mpanohana de avoaka hoe misy ny alabato. Ary am'izay fotoan'izay maro ny pirofo ivoaka satria ireny olona ireny de manara-maso izy, maka sary izy sy ny karazany sy ny karazany. Takany tamin'ny andron'Andriamatora Atsiraka. Tsy tian-jareo hipetraka eo raha Atsiraka Didia satria nanao an'le scandale 19 septambra namely ny CIA zay lazainy teo hoe tezitra tamiko Andriamatoa Carter. Alavainao fotoana. Mangataka 5 minutes de plus ambalina an'izay. Hiditra fanontaniana manaraka tsika avy eo. Andrasany e. Mitapahanao fa tina ny teneniko farany teo. Le hoe nisoronao ny bazan'ny Frantsay teto sy ny sisa. De misy ho anay katolika atao hoe péché véniel niala tamin'izany franc. Fa ny tena péché mortel, on a réussi sans la zone franc. Iny tena péché mortel. Raha ohatra nalefa ny directoire nitsapa ny alaliny ny rano tany Paris, sy nandray Andriamatoa Giscard d'Estaing, président de la République en 75. Ah, c'est celui qui a quitté la zone franc, je ne le reçois pas. Zany iraka nisy olana teo ambony ko général Ramanantsoa sady manana nationalité française no nationalité malgache. De nangataka tao namana gaulliste l'amiral Lahaye sy namana miaraka tamin'ny école de guerre, nangataka rendez-vous tamin'ny Chirac. Et Chirac nandray ministre de minuit jusqu'à 1h du matin. Ka raha iresaka 11 septembre ianao. Aloha ny ary tsy valiny manjary tsy manana sehatra ry zareo. Iny tsisy problème mihitsy iny azafady tsy maninona. Afoeziko ny teniko rehefa avy eo. Raha ny teniny iny tsy faly ngia Carter teto to lehibe ny CIA. Hoe manompa ny CIA ony
za tsy nanony anarana. Zany laza fotsiny hoe tsy mitovy Enitsika zay a. Part de vérité kely fotsiny teneniny. Marioky tsara fa efa ty amin'ny 2013 izy no miteny an'io zany hoe miregle ny compteny am'izay zany ny filoha Ratsiraka Didier ary mamoaka izy. Fa ho anay ny aina tao anatin'le zavatra de mbola tsy afaka namoaka zay tam'izany andro zany. Fa efa taty amin'ny 2017-2018 ny tenako vao namoaka de io izy mbola averiko eo ihany Ngia Carter hozy izy, tsy Jimmy Carter io a. Fa isaky ny ambasady manko de tokony ho fantatrareo surtout reny pays firenena matanjaka reny de misy foana ny attaché militaire de misy foana ny DG SE ny frantsay de misy ny amerikanina zao ohatra de ny CIA mihitsy no safampitsokolovana mipetraka any am'reny ambasady reny ary ny frantsay tompoko mba ahafahanareo mievalue kely anankiray zany dia matetiky io olona io le mpanolontsaina voalohany le premier conseiller de l'ambassadeur. Sady gravy zany mandroaka ambassadeur no gravy ihany koa mandroaka tena gravy no mandroaka premier conseiller. Fa tonga anao de estampillé menamena be ny dossier anao ary amy DG SE ary. Anjaranareo mandinika zay. Eno teny averiko. Ngia Carter teto to lehibe ny CIA. Lema mihitsy iny a, azafady a, tsy maninona, afoeziko ny teniko rehefa avy eo. Raha ny teniny iny a, tsy faly Ngia Carter teto to lehibe ny CIA. Hoe manompa ny CIA ony a, za tsy nanony anarana. Zany laza fotsiny hoe tsy mitovy angamba ny école de guerre nataotsika. Raha ohatra misy zavatra nandreny ny tranga nampianarina anay, ray minitra monja ozy osy zay, efa miakatra ny F-16 mi-intercepté ny avion. Efa en batterie ny missile Tomahawk, etc. na Pershing na tsy fantatra, na iBird, na ny M14, je ne sais pas comment ça s'appelle chez eux. Boum! World Trade Center, First Tower. Comment ça te garde? Pendant que on arrête notre mission, il y a un deuxième avion qui vers le Twin Tower. Boum! 20 minutes après, tsy mbola nisy avion, tsy mbola nisy missile. 20 minutes après, mbola nisy anankiray makany amin'ny Pentagone. Boum! De tsy mba misy ve rezepy anankiray mba nitifitra an'io roplanina io. Izay le zavatra mitranga tam'izany hoe tena erreur fondamentale zany ny tenenana an'io zavatra io ary mbola averina io 2013. Izaho zao moa anisan'ny teny azy tamin'ny 2003 rehefa niteny tamiko izy niantso atariby hoe possible ve niverenako ny fitondrana de izaho zao tompoko no teny hoe tsy possible tsony zany monsieur le président. Tsy mirehare amin'ny tenen'izany fa niteneniko zany. Ary niteny anazy tamin'ny 2002 raha milatsaka ianao tsy lany. Vavolombelona Andriamatoa Pero Rajaonarivelo zay niteneniko hoe raha milatsaka ianao lany ianao raiky aminy. Fa midémissionneva de lany gouvernement tateny zao. Tsy zay ny important eto fa atao amin'le erreur zany hoe manomboka misy misoratsoratra zany am'izao fotoan'izao hoe mety ho ihanina ny candidat ny bloc atsy, mety ho ihanina no candidat ny bloc atsy. Fa mandeha ny supputation, mandeha ny spéculation, de ao koa ny geste technique rehetra zany, mandeha koa ny fisolelahana ofisialy, tsy ofisialy ataon'ny mpanao politika isan-karazany zay mety ho candidat ao aoriana kely. Anatra ho an'ireto candidat aventuré. Mahazo tsodrana avy amin'ny Andriny, mahazo tsodrana avy amin'ny Ampanjaka, mahazo tsodrana, lasa atao daholo ty gesticule rehetrarehetra ty. Tant que tsy maneno le ndray lay feo.
Zay le ndray le feo zay de ny hoe ny tompon'ny lakile no miteny anao hoe ianao le candidat ty ajanony re tompoko fa aza mitonantonana fa lany sosy eo fotsiny ary imezan'ny olona satria ho 0% na 1%. Misy de misy ary mety ho 2%, mety ho 3%. Fa tena autorisé, accepté, toléré, et ils vont fermer leurs yeux dès l'instant c'est leur candidat. No voalohany satria tena nahaina angala-bato. Fa io fa tafa voalohany izy, mety premier tour, mety deuxième tour. Fa tonga de ekeny io. Ahoana izy Gara-Valomana? Fleuria. Avy tato amin'ny ambassadeur aho izy, ambassadeur vehivavy tamin'izany. Fa sahany le ramatoa no miteny hoe tsy nahita ala-bato izy. Ambassadeur de France zany, mbola velona Ravalomanana iny. Ino hoany azoko atao anao? Reny anao mena fotoana taty an-dafo a, lozanao nakany Bordeaux, dana makany Bordeaux a fa any Bordeaux mety mahavita anao. Satria ny tena afa-baraka tamin'izany. Tokony hisy zavatra vita. Izy iny manko ny problème an'iny Ravalomanana iny de zao, tia manambanimbany olona, tia misinobinobe olona. Tonga any aminy l'un des plus puissants au monde en matière de finance, cousin mpanjakan'ny Arabie Saoudite. Tonga amin'ny avion spécial, lasy le ry mandeha fa ny filohan'ny Sénat mandray azy. Pour vous dire hoe zany Ravalomanana. Lasa izy nakany Bordeaux, ianao tavela fotsiny tao, nefa anao engagé. Antso izy avao. Tena Fleuria. Sahala le ambassadeur ao izy miteny ao. Tsy mba tokonareo ananako ny téléphone Ravalomanana e. Hoe tsisy ala-bato, ahoana no atao? Ino anao ny azoko atao anaoko? Dana makany Bordeaux a. Oy, lasa izy nakany Bordeaux. Tiako tenenina amintsika de zao. Rehefa mampety ny diplomatie matanjaka ka nahay nangala-bato tsara no tonga na sanatria ara tsy nahay nangala-bato tsara fa tsy tafapetaka ny azy de miverina eny amin'ny vahoaka izy hoe midina an-dalambe ary tsy sarotra manao an'izany satria ny vola misy, ny moyen misy, ny média manaraka koa rehefa miainga ny sosy. Zany nitranga tamin'ny 2002. Nahazo vola, nahazo moyen financier colossal ireto réserviste nanao ny Azalambo na ireto natsoina hoe Zanadambo. Nahazo vola isaky ny mpanao barazy, ny fefy, ny arabe, ny chef de groupe. Nahazo vola isaky ny mpandoro magazay. Tamin'izany andro, tamin'ny 2009, ny lundi noir. Moyen tsy hita eritreretina no nanaovana an'izany. Zany hoe rehefa tao anatin'izay zavatra nitranga zay zany, dia misy ditanana foana amin'ny avy aty ivelany, indrindrindrindra moa fa isika ao anatiny, marefo de marefo, ary tsy vonona ny hifankatia, tsy vonona ny hifamela heloka, tsy vonona ny hifandefitra. Ohatra fotsiny zao ny opposition. Tena miteny aho hoe raha miray iny io opposition io hoe ity ny candidat, sahako migarantira hoe anankiray zany a. Anankitelo izy zao manko ny tena enjana eo. Ery Rajaonarimampianina, Marc Ravalomanana, sy teny Andrianasoloneko. Raha ireo no mitambatra dès le premier tour, ho sarotra amin'ny Andriamatonga Rajoelina ny andresy azy. Ho sarotra. Aty zay teniko zay. Kanefany tsy ananan'ny malagasy ny fanetretena. Zay no nanaovako an'ilay tany amin'ny voalohany hoe fanetretena, fifanajana, fifankatiavana. Inona zany no tonga ny ahatongavan'izay?
tsy maintsy isy ny deuxième tour dia misy candidat matanjaka be eo arabola, candidat anankiroa samy matanjaka be arabola, afaka mividy ny tafika, afaka mividy ny satria, afaka mividy ny zaroa, de mizara roa zany ny hery, mety ho 50-50 tamin'ny 2002, raha tsiraka sy ny vahoaka ty azy, tamin'ny fasy, raha Valomanana miaraka amin'ny communauté internationale, afaka nanome vola mercenaire Zanadambo nandeha tany, fa raha satria raha tsy nisy ny Zanadambo, tsy voapandry ny tany, ary tsy possible mihitsy raha Valomanana no tonga filoham-pirenena satria nandà, ary tena nandà tanteraka ny tany amin'ny faritra. Ny tiako hazavaina amin'izany dia zao hoe tokony afaka mandrefy zany. Amin'izao fotoan'izao ireo candidat ireo tsirairay hoe ahoana moa zany no tena hatanjahako. Possible ve niverenany 2002 raha nikahany Marc Ravalomanana fotsiny nefa izy efa nandroaka ambassadeur frantsay. Possible ve ny 2009 raha nikahany Andriamatoa Andry Rajoelina fotsiny nefa izy efa nandroaka premier conseiller ny ambasady, premier conseiller ny firenena frantsay. Nisy zay zavatra zay anjarantsika ny mandinika. Aiza hoe iza zany mety zavatra fantehany, fa io ny finalité-n'io dia tsy maintsy candidat anankiroa matanjaka mahavidy ny HCC. Kafeniny zany, tsy mahamenatra amin'ny teny an'izany, tsisy olona membre ny HCC ka tsy manana 4-4 milay ary tsy manana villa milay. Nofo zany. Tsy misy olona ka hoe membre ny HCC toko ary io no mampanakarena tapoka an'ireo olona na ny empêchement na ny censure, motion de censure satria miainga ny saosy dia eo ny élection dia tsy mahafa-po ny mpandova vola satria matetika koa izy ireo dia mandray roa. Ny ainako zany tompoko, ary mety ho fantatra Andriamatoa Ravelona Rivotsara zany, mbola velona izy iny, afaka mijoro ao anatin'ny tantara, fantatro zany. Fantako tsara zany Andriamatoa Dama, filohan'ny CENI amin'izao fotoan'izao zany, fantatro tsara. Raha ampatsiahy azy aho ohatra fotsiny hoe ny réunion, ny fivoriana tany amin'ny bypass. Avokako zany mba ahafahan'ny malagasy matsapa hoe tsisy zavatra ianareo zay mieritreritra zany hoe isika malagasy ihany mifidy an'io, very tanteraka ianao, tsy hainao natao politika zany. Fantatro tsara izany Dama izany. Tsy olona ratsy zany na hoe olona tsara koa, fa zay fotsiny hoe fantatro tsara. Tiako tenenina amintsika dia zao, ny candidat farany tonga ao dia samy candidat-ny mpanambola. Feno malagasy no saucisson na dindon de la farce ao anatin'io revue. Fa rehefa tsy tafapetraka ny candidat-ny firenena matanjaka anankiray amin'ireo dia ianao no antsony ahatongavany rotaka sy ny rombo, dia raikitra ny tontondry, dia raikitra ny guerre civile satria samy vahoaka ny ady amin'izay fotoan'izay. Nisy ny coup d'état tany Burkina Faso, eno tsara ity mba ahafahanareo mieritreritra hoe inona moa ny zavatra mitranga any Centrafrika any. Za tsy teny hoe manipulation na hoe any, appréciation fotsiny selon ny philosophie anareo sy ny psychologie anareo. Marina ve zany tenin'ny voatavo zany? Marina ve zany tenin'ny loko zany hoe misy rombo e? Les Russes ont demandé à l'Ukraine d'arrêter ses attaques, mais les Ukrainiens n'ont pas obéi. Alors la Russie a attaqué l'Ukraine. C'est ça qu'il faut comprendre. Ces manifestations sont organisées par une association anti-française et financée par les Russes.
efa manomboka mipetraka ny esprit anti-occidental na hoe anti-frantsay any Madagasikara. Fa tsy fantatritsika ny conséquence an'izay. Fa manomboka mipetraka ny fitiavana ny rosianina ny Madagasikara. Za tsy miteny hoe ratsy ny rosianina, azafady alao hazava tsara. Je ne fais que vous amener vers un constat par lequel vous pourriez faire votre propre analyse, sans que je ne me verse dans la partialité et pour tel ou pour tel pays ou telle nation. La Russie est en train de traverser un moment difficile où nous sommes obligés de lui apporter un soutien moral. Et cette manifestation, c'est juste pour lui démontrer par A plus B que, en tout cas, la République centrafricaine le soutient à tous les niveaux. La Russie est soutenue par les Centrafricains. Firenena miady zany, ary tena hoe tena tsy aferina fa tena miady, nono ny toyany. Un allié russe indispensable en Centrafrique. Un pays déchiré par des décennies de guerre civile qui bascule à nouveau dans la violence l'an dernier. Le gouvernement, menacé par des rebelles qui encerclent la capitale, mobilise toutes les forces à sa disposition. Vous défendez le pays, vous défendez la nation contre les rebelles et les mercenaires. Vous ne devez céder aucun centimètre de notre territoire national. Les rebelles et les mercenaires. Vous ne devez... Menacé par des rebelles qui encerclent la capitale, mobilise toutes les forces à sa disposition. Vous défendez le pays, vous défendez la nation contre les rebelles et les mercenaires. Vous ne devez céder aucun centimètre de... Il est rebelle, la mercenaire, tout. Puissance diplomatique, hafa no financé andreo. Ireto le mitazona amin'ny fitondrana mbola hafa ihany koa. Henonareo tsara le teniny teo hoe financé ny Zatsy Nazarou le izy le mouvement zany. Et nous disons au fond qu'à partir d'aujourd'hui, nous allons soutenir la Russie jusqu'à notre dernier souffle. À des milliers de kilomètres de Kiev, on brandit le drapeau russe dans les rues de Bangui, capitale de la Centrafrique, une ancienne colonie française. Un appui de la Russie qui ne sait aider la future transition. Alors tiendra-t-il sa promesse? Une autre question entoure sa prise de pouvoir. A-t-il bénéficié d'un appui de la Russie qui ne cesse d'étendre son influence au Sahel? Qui ne cesse pas d'étendre aussi son influence au Sahel. Les coups d'État farani tany Burkina Faso iteneniny c'est nametrahana capitaine 34 Ibrahim Traoré nahita ozy izy ry zareo. Zay zany ny zavatra mitranga manodidina ao anatin'izany atao hoe ambiance électorale, fanonganam-panjakana à gauche à droite, lasa sport national koa izy io any Afrika. Fa izay no ahatongavantsika amina point anankiray hoe anova ny code électoral ny fanjakana nampitondra maty. Tsy anova izy potika. Tenen'io hoe tsy le izy mitondra ny potika fa le processus. Satria raha vao tsy tafapetraka ny olona, io zany mety possible, mety Garadjona Armapiana, mety Siteny, mety Andry Rajoelina, mety Marc Ravalomanana, mety olona tsy fantatra
tampoka fa mipotra tampoka avy any amin'ny tafika ohatra. Un simple commandant, un beau gosse, un major de promotion, ohatran'izany tsy haitsainao. Tonga de mipersa fotsiny zao miaraka amin'ny moyen sans compter ny éventuel coup d'état. Satria le izy, les terrains, les réalités au pays, réalité sur le terrain zany dia vulnérable ary mora midina an-dalambe ny malagasy. Dozonareo hoe ahoana na possible an'izany nge afleurirako eto malalaka mitafika ary mitifitra. À partir d'un certain moment hoe misy mahatondraka vola be kokoa. Tsy mahamenatra miteny an'izany. Re tompon'ny commandement ao amin'ny tafika dia mivily io basy io, indrindrindrindra fa mahazo koa ny capitaine sy ny commandant sy ny adjudant chef sy ny sergent, indrindrindrindra fa ireto vata miaramila hoe mena 500 000 lehilahy fa aza midina any, aza mitifitra. Na hoe tifiry vahoaka 5, 7, 20 de mipetraka ny martyre amin'izay fotoan'izay de menana eo amin'ny 13 mai de manomboka eo tsy mitifitra intsony nareo menakavy fa efa midina ny vahoaka miankady rendray nataonareo de favorisena ny fanapotehana ny fanonganana an'ilay fanjakana zay mety eo amin'izay fotoan'izay. Les germes sont bien là. Parce que nous-mêmes, nous favorisons ce chemin, ce cheminement vers la débandade, vers la mésentente, vers l'accaparement du pouvoir par la force, de manière illégale, soutenue par des forces de puissance financière, sinon puissance étrangère. Tsy mandà an'izany ny mpanao politika malagasy. Araky ny teneniko tam'le olona zay hoe ny tena marina ny eo il y a 4 mois de cela, mbola tsy misy candidat désigné am'izao. De ozy le olona hoe zaho ozy izy tsy intéressé. Tozahako hoe rehefa ianao le izy tsy manana intérêt ianao hiteny hoe tsy intéressé aho. Satria ianao efa ao aho. Ianao ve de mieritreritra fa patte blanche aho? Ianao ve de mieritreritra fa ny zavatra nahodinao, ny zavatra mety ekara nataonao tany de tsy haintan'olona kilema aho? Raha mivoaka publiquement, internationalement kilemanao de ahoana inona zavatra lazainao? De tsy nateny le olona fa niondrika. De zay no mahatonga antsika malagasy miteny hoe fa maninona ny olona faopla foana e? Fa maninona ny olona vendrana foana no mitondra antsika? Satria ireny no vulnérable. Reny no azo anaovan'ny olona chantage hoe vao mihetsika eto ianao de zao no mahazo anao. De samy malala tsika hoe izabo ny filoham-pirenena malagasy matahotra na ny olona eo akaikiny na ny puissance étrangère satria ireny no mametraka azy ary ireny no mitazona ny braketiny na ny inona filaza azy, ny vozon'akanjony. Andao angamba no tenenina amin'ny teny tsotra hoe entiny reny amin'ny sangany. Izay no mahatonga anahy miteny hoe raha tamin'ny andron'ny Andriamatoa Ratsiraka dia groupe de pression anankiray. Amin'ity indray nitoraka ity, groupe de lobbying puissant mondialement na pression anankiroa diamétralement opposé no ady an'i Ukraine sy ny resaka hoe géostratégie dia tsy maintsy hifandonina na de tsy izy ary no mifandona direct any amin'ny firenena misy azy
fa any aminao izy no mifandona ary ianao menakavy miady mifanosona sy mifanapotika ao. De inona ny solution? Zay manko ny marakoto-malala, ny rakoto-malala, apetrao ny fampihavanana, mifandraisan-tanana, miarah mifampivavaka, de ataovy ampitoniana ny fifidianana, aza asinina vola mihoatra fa mifanarao fereto ary tokony hanomboka eo ny fitiavan-tanindrazana hoe ampisehoan'ilay malagasy fa tena tia tanindrazana tokoa. Nareo efa dara eo no teneniko a, satria za sura zany fa ndray aminareo efa dara eo no tompony fitondrana amy 2023. Namako tena akaikahako miara-lehibe tamiko pasteur Mayolla fa tsy mino hoe ho lany izy. Tsy mino. Satria tsy tonga le feo le hoe njay le feo. Na Andriamatoa Iera Rajaonarimampianina, Andry Rajoelina, Marc Ravalomanana, sy teny Andriamasinimeko fa tsy manaka an'izany hoe tsy hisy ny tontondry na hisy ny rombo raha tsy misy zay le processus na tsy fikaonan-dom-pirenena fa fandritanana nareo efatra am'rahalahy mifampivavaka mametraka hoe izao no tokony fetra an'ity zavatra ity fa raha tsy zany de raisiko. Tompony andraikitra eo anatrehan'ny tantara nareo efa dara eo, efatra am'rahalahy reo fa efa nitenenina raha sanatsika misy enikane zaho aho ho diso. Zay foana niteneniko eto, enikane zaho ho diso. Efa nitenenina nareo hoe ho avy ny fampidina satria resaka stratégique ty zavatra ty. De mety hitenareo inona koa zay ay zay, inona koa zay Madagasikara any Monsieur Fleury fa ohatrany manofinofy ianao. Aza adino fa vao tamin'ny tapabolana ny Rosianina namafa ny trosan'ny Madagasikara. Zay tokony hopehina aminy. Misy dikan'izany. Misy redevabilité zany. Aza adino fa vao ho avy ny fanampiana avy amin'ny Banque mondiale sy ny FMI ho an'ny Madagasikara. Misy dikan'izany. Aza adino fa vao malimoaly ny filoham-pirenena malagasy niraisin'ny Andriamatoa Emmanuel Macron. Misy dikan'izany. Aza adino fa ndray na ny roa na ny telo na izy efatra ireo tsirairay tsy maintsy mandalo en revue am'ireo diplomatie matanjaka ireo. Misy amin'ireo aloha tsy tafiditra any amin'ny Rosianina satria efa voafatotra ry ambadika. De mety anontany nareo hoe ka ianao ne Monsieur Fleury miteny hoe zany Marc Ravalomanana zany tsy possible ny iverenana zany eo amin'ny fitondrana. Tena niteny an'izany a. Fa zao aza adino ny fait politique, zay ny maha-science azy, science politique, tsy figé fa dynamique. Il suffit seulement qu'un paramètre change et tout change. Paramètre anankiray miova de zao guerran'ny Ukraine io tafiditra amin'iny Amerikanina. Ary efa nametraka ny Marc Ravalomanana teo amin'ny fitondrana ny Amerikanina. Dia voatery nanaraka ny Frantsay tamin'izay. Ka raha misy anterehan'ny Frantsay mampety azy amin'ny Marc Ravalomanana ka mifanaraka tsara reo. Satria aza adino fa ny Marc Ravalomanana dia malaza kapotsaka ary tsy mena mivadika. De teneniko hoe rouge indélébile na écarlate ny dossier-nao amin'ny ambassadeur fa les faits politiques eo dynamique efa tsy figé. Tsy anjarako ny manapaka an'izany fa any ambony any je ne fais que nareo constater. Dia mety possible amin'ny pasy izy. Ianareo mieritreritra n'Andriamatoa Iera Rajaonarimampianina tsy possible io. Possible. Arakaraky ny
ny resaka miainga nareo mieritseritra fa 2023 io nga andro radiona dia tsy ho tafatsony faits politiques. Les faits politiques ne sont jamais figés. Comme il disait le pasteur Richard André Manzanto, fleurirako to malala ozy izy, atoroky anao ozy izy, tant qu'un politique, izy moa tsy miteny vazaha fa teny gasy ranoray ny azy, ary anisan'ny tena ikoizako amin'le ray aman-dreny mihitsy zany. Fahaizany teny gasy ranoray dia ozy izy hoe raha mbola velona foana ozy izy ka misy fofinaina ny mpanao politika anankiray dia mbola manana maizy azy foana izy. Afaka miseho rebondira foana izy amin'ny zavatra miseho satria ny environnement politique global no mipropulse anazy ho tonga ao amin'le sehatra ozy fa tsy avy amin'ny voatery hoe ny fahaizany loatra na ny hoe izy loatra ny tena hoe tapitrohatra ozy izy fa misy ozy izy tena hoe tsy vitako le teny gasy zato isan-jato fa tena le contexte mihitsy ozy mifavorize hoe ity olo ity le izy. Zay zavatra hoe tsy azo idivirana zay amin'ny politika. Androany angamba natsapahanareo hoe eo nareo vao mahita hoe aiky fleurirako to malala ity tsy pro an'zatsy na pro an'zaroa ary zay mihitsy ny tsy anaovako sy tenenako hoe za intéressé ana plasena politika na hoe hiditra andeha hanao candidat zany tsy ao anatin'izany a satria tsy tonga le feo hoe za le feo azo adino zao hoe ianao le izy. Eny efa andrina le tokom-baolom-baovao 2023 ery manana raha be mananjara fa possible zany éventualité misy zany fa reo efatra reo no ao anatin'le ao anatin'le vision misy amin'ireo olon'ireo tena akaiky ny rosianina. Anjaranareo mijery an'izay. Oy, ny effet Brésil tsy manova zavatra zany e. Ao anatin'ny BRICS zany baona malily fa tsy manana jereo fotsiny puissance an'ny rosianina ao anatin'izany zavatra zany, tsy afaka miteny zavatra betsaka amin'iny a fa ny zavatra miseho zao dia Italia ahitanareo manokana hoe mazana be les forces de frappe ny filazan'zareo azy ato le Centrafrika teo manko a dia miala tsiny aho fa lasa teknika kely le izy fa any le namako amin'ny Moscou zay nanareo manao fanadihadiana famakafakana politika ihany koa ka hoe nianatra an'izany karazana anisan'ny idiran'ny rosianina tia Afrika manko ary ampiasainy toy n'le karazana hoe stratégie amin'ny alalan'ny soft power zany le hoe diovinay ny trosanareo, ampinay nareo, ohatran'izao sy ny karazana zany. Tsisy maratra an'izany a fa ao anatin'ny taktika daholo zany amin'ny fandehan'ny raharaha ka hamaranako azy raha tsy mitandrina tsika dia hiverina 2002 bisy mahantra ny vahoaka miandrandra Messi ny malagasy izy zay Messi zay mety ho Messi anankiroa mihitsy io ny ray forcena ho tian'ny malagasy satria hitazona ny toerana izy na hoe haka fitondrana fotsiny zao, ny ray tsy tian'ny malagasy na hoe tiany fa tsy tafa dia raikitra ny dombo eo tsika mahita izy ingany ambany diso aho fa mba tsy hampamarina ny zavatra teneniko dia mifampihavana reto mba laomba tsika tsy azo idivirana ny fisian'ny firenena maventy miditra ao anatin'le raharaham-pirenena kanefa ny azo ialana ihany raha maka ny modèle ny ireto afrikanina tatsimotsika amin'ny fandehan-draharaha zany hoe niavana ry zareo aloha nametraka fifankatiavana ry zareo tao anatin'ny fireneny ary dia nifankatia izy mifandray tanana nahazo prix Nobel de la paix izy nirahalahy tamin'izany andro zany ka dia
de Klerk sy izy teo Mandela ny tiako tenenina zany ka engany reto mpanao politika nahay filoham-pirenena malagasy mba tsy ho makorelina daholo amin'izany andro ka ho voavidin'ny olona ka tsy afaka mihetry tena hoe ndaotsika hiavana hametraka fehitritsika hoe hatreto any ny laniana de izay tian'ny malagasy de tonga de manaikytsika resy fa de maty le mpivaritena zay vao tonga saina amin'ny tsony iran'ny tsy njakatiana moa ny tompony ty fa ibesa. Mati ila vivarutena Mati sinisi panutani Mati sinisi paunena Mati sisipitu mani Mati eirai vivarutena Mati sinisi panutani Mati sinisi paunena Mati sisipitu mani Nipi vavaka nandalu Te nisahusha nademani Fahafatuza napimaru Uriza Mialatsiny fa misy olona mandika vila tsisy ny teny hoe superposable mihitsy teo Andriamatoa Jaocide rehefa mba mifidy vaombolana dia mba zavatra tena hoe approprié tenenina fa ohatrany hoe te hiteny angambany ianao hoe intellectuel ve de tsisy ny resaka superposable mihitsy le situation tao fa à la limite tsy zay tsy resaka Frantsa na i Afrique du Sud no natao hoe parallèle na comparena teo na nanaovana superposition amin'ny eritreretinao mialatsiny tompoko diso sujet anao raha izay. Mati ila vivarutena Mati sinisi panutani Mati sinisi paunena Mati sisipitu mani Mati eirai vivarutena Mati sinisi panutani Mati sinisi paunena Mati sisipitu mani Nipi vavaka nandalu Te nisahusha nademani Fahafatuza napimaru Uriza ulitanima
Ny tiana lazaina zany dia zao e. Raha ohatra ianao zany a manao tolona ianao, mametraka processus ianao zany andehanana any amin'izany atao hoe hofidiana ho filoham-pirenena. Na hoe manao manifestation ianao, mitondra vahoaka ianao midina eny an-dalambe, dia raha mbola any am-paosinao le volany miala, avahany am-paosinao le volany fa any am-paosin'ny membre ny saosiny miainga, dia tadidio fa tsy ho tafy ianao zay. Ary tadidio fa hoenon'ny olona fotsiny ianao, ary ho apprécien'ny olona ianao, satria ianao tafiditra ao anatin'le hoe rafitra manan-korotana sy mpanakorotana, kanefany tsy ho ianao mihitsy no tompon'le fitondrana rehefa avy eo, na hitantana an'le fitondrana, fa lalak'afo. Zany hoe misy manko olona zany hoe raha zay niraisiny anina, zay nifampiresaka tamin'ny anina, za tany firenena zao dia niraisiny anina dia zao. Raisiny tokoa ianao, miaino anao izy. Azafady fa tant que hoe tsy miala avy any le saosy, ety ara moyen tairo fa mi-intéresser anay le projet anao, adopté. Ary moyen io tsy hoe tany amin'ny Vatican ohatra. Le moyen io tsy hoe lefa misy lalana hoe rehefa ianao le izy dia aiza ny vola no alaina. Fantako zany tompoko, satria niaina an'izany 96 zany aho. Aiza le vola no alaina, ary iza ny manatitra an'le vola tonga ao aminao karazan'olona ohatry ny ahoana. Ka rehefa tsy ao anatin'izay dia mipetraha tsara fa sao ny gadra bonheur ao. Na hoe tafapetraka le olona avy eo dia misy olona tafapetraka dia tsy mbanao antsony akory aho hoe minisitra, kanefa ianao hiteny hoe za tena mba nitolona mafy ho an'iny olona iny, tena mba izao, tsy indray mandeha na indroa misy an'izany. Fa matoa ianao tsy tafiditra ao anatin'le izy, dia natao fitaovana fotsiny ianao zay. Natao tohatra fiakarana fotsiny ianao zay satria ianao no anisan'ny nanozongozona an'le coco, na le zavoka na le goavy. Fa rehefa nianjera le coco, tsy ianao no nitaty azy, ary tsy ianao koa no nisotro ny ranony, tsy ianao koa no nihinana ny vony, fa nentin'le olona nandeha le izy dia sy nanana tsara izy au bord de la piscine nihinana an'le coco, ary mbola nisy mikapa ary le izy hoe andao préparena tsara patron, comme si c'était lui no tena nitolona. Zay nianatra Andriamatoa Ratsiraka hoe fadio ny midina an-dalambe, ary nitaizana tamin'izany zay. Fa tsy voatery hoe ianao midina an-dalambe io no azo ny fitondrana. Ratsiraka zany tsy mbola nidina teny amin'ny 13 mai na inona mandeha azy. Rehefa natsoiny ny vahoaka Andriamatoa Andry Rajoelina hoe tarito io,
dia tsy tonga ho azy zany fa nisy puissance, nisy hery matanjaka nametraka an'izany hoe ity le izy. Rehefa tapaka ny fidinana teny an-dalambe, mitaritina ny bataina ny professeur Albert Zafy, ianao no mitondra ny hery velona, ianao no filoham-pirenena. Ingia Belzika ny premier ministre, dia ingia Belzika io, tsisy hevitra io, tsisy ady hevitra io. Ingia Cool Roger no premier ministre, tsisy fika, tsisy ady hevitra io, mbola velona Andriamatoa Silofo, Rasoa iny. Tadidiko tsara mihitsy ny teniny tamin'izany. Mbola velona Christian Rasoa. Opa tsy opa ny nahazo aho. Fa iny ingia Cool Roger, premier ministre. Mbola velona Christian Rasoa. Mbola velona Silofo Rasoa. Antan'izy ny vavany hoe zay ve lesy ny namane Rajaonaramampana. Dia ao nanavitra ny lahy zany hoe ny Cool Roger, le premier ministre. Tsy fantany ary zay ny zaraiko androany. Rehefa tseninao ny atongavany lalana, le minjay le feo, dia mipetraha tsara, dia tazominy eo an-trano ny vola, fa tsy ny geste fangalana sary hoe niraisin'ny ampanjaka dia manao fihetsiketsehana dia ointy classe dia anniversaire. Tsy izany. Vous allez perdre votre temps, de l'argent et surtout de votre crédibilité. Sur ce, je vous dis au revoir, à bientôt. Ity dia anisan'ny entina tenenina rehefa andeha hitolona fampizarazarako amintsika. Bon courage malama. Rehefa taritina ho any amin'ny tolona tsisy tombotsoan'ilay vahoaka ka ametraka olona, dia karazan'hira ohatran'izany no mandeha. Dia lasa tokoa ireto vahoaka, satria manana fahatezerany koa izy ireo, manana ny mahatezitra azy koa izy ireo, manana ny fahadisom-panantenanany ihany koa izy ireo. Dia izay ilay antsoina hoe chauffer-na blanc. Dia lasa mandeha ny tsy falehany raikitra amin'ny règlement de compte.
Juska hatramin'izao nefa tsy mandresy ireto olona ary tsy mivoaka akory ny tompony mandrapeo ny tompoko samy tain'Andriamanitra fa sitrapon'ny tompo dia milady eto androindray fotoana antsika dia ilay mahafinaritra mandrapeo.